ity lanonam-panokafana andrian'ny faharoa amin'ny deuxième journée ny maso kinésithérapie dia famelabelan-kevitra no ny fandimbiasan'ny mpitsabo isan-tsokajiny teto tratra nefa ny tanjona. Tanjona zany amin'ity andro fankalazana faharoa ny maso kinésithérapie ity dia ny fanamafisana ny traikefa fananany mpikambana aloha ny maso kinésithérapeute. Ny faharoa fanentanany amin'ny olona bebe kokoa mikasika ny maso kinésithérapie eto Madagasikara. Mazava ho azy moa zany fikambanana no mikarakara azy dia ny fampikasoana fananana bebe kokoa ny fampikasoany mpikambana. Ny ministera no manofana ny olona ho maso kinésithérapie eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Institut de formation interrégionale de paramédicaux eto Antananarivo. Dia ny ministera koa no mampiasa ampahany betsaka ny 700 amin'ny mpiasa 500 am-perinasa zany dia ny ministera no mampiasa azy. Ezaky ny maso kinésithérapeute ny ampahafantatra amin'ny olona ny andraikiny raha ny eto Madagasikara dia kinésithérapeute iray no mitsabo olona miisa 7 sy 4 sy 1 hetsy. Raha oharina amin'ny any Frantsa dia kinésithérapeute iray no misahana olona 7 hetsy. Midika izany fa tsy mora velively ny asan'ny kinésithérapeute. Anoizatsika ny vaovao-an-tsary kosa anjaton'ireo zaza sahirana notoloran'ny star tanana tamin'ity androan'ity alohan'ny fanadidina nataon'ny Jean Merambelson sy Marc Rakotomalala nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay ndao azy. Soa fa misy piahy ireo zaza sahirana anjatony maro raha tsy anarivony aza eto Antananarivo renivohitra. Mianatra izy ireo toy izay hivenjivenjy ety sy roa. Isan'ny mpanohana ny SOS Village d'Enfants sy ny Star. Centre de jour rehetra manerana ny nosy zany le izy eto manakaikantsika tamin'ny volana Jolay iny eo fiva nanolotra 20 ariary isaky ny tavoahangy lafo tavoahangy lehibe zany ho an'ny SOS Village d'Enfants mikarakarana an'ireto centre de jour rehetra dia androany zany ny andro hoe nanehoananareo hoe ireo zava-bita zany ny ankizy mianatra manana fitaom-pianarana misy koa cantine scolaire izay moa zany mindraisina fivatanana ao anatin'ny activité rehetrarehetra toizany rehetra. Tompon'andraikitra amin'ny fiahina reto zaza reto amin'ny faritra iva eto andrenivohitra ity dokotera mpitsabo tafaresaka taminay ity. Eto zany ohatrany hoe arikana prévention ny tenenantsika azy mba tsy hatonavany ankizy amin'izay fakampitina zay dia raisinay le fianakaviana sahirana satria matetika zany mampisaraka ambivady mahatonga azy anarany zanany dia le resaka fahantrina dia zay zavatra zay no raisinay hoe raisina tanana le fianakaviana sahirana dia atao zay amafy amin'ny fifankatiavan'ny fianakaviana zany mba hahatonga azy le hoe ray aman-dreny tompona andraikitra tsy anarany zanany sy namany dia zay ny tena atony ijoroanay zany hoe mba tsy hakamboky an'le ankizy fa mba hitantanan'le ray aman-dreny azy mandrapatomany amin'ny fahalebiazana. Miankina amin'ny fikambanam-be SOS Village d'Enfants ity centre de jour eto Anosy ity. Anaraka ny fanazavana mikasika ny volavolan-dalam-panorenana zany hoe ny lalam-panorenana moa zany izay hoviditsika amin'ny fito amby 10 novambra 2020 izao isika izao fa eto ihany koa nametrahana ny veloma ho antsika rehetra ary isaona antsika rehetra zany niaraka taminay teto nandritra ny andro maromaro avy eo Jean Merambelson ihany koa aorian'izay fanazavana ny lalam-panorenana izay hitondra vaovao manokana mikasika indrindra ny fametrahana ny congrès ny tetezamita sy ny filan-kevitra ambony ny tetezamita na ny CT sy ny CST rahampitso dia natamay avy miaraka amintsika Rapitso maraina Rapitso atoandro sy Rapitso hariva kosa iaingo rahabarinala no anolotra ny vaovao an-tsara eto ny tenako mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.